ahoana marina ity fitondrana tsy misy kalitao ity. Tsy andohalika intsony fa efa tena miantra eto amin'ny firenena ny fitondrana jadona ankehitriny. Feno tanteraka ny fepetra ahafahana milaza sy manamafy izany eto amintsika. Fomba filaza nentina naratsiana sy nanaovana tohatra fiakarana ny vahoaka fotsiny ny filazana fa mpanao didy jadona ireo fitondrana teo aloha rehetra, ary noresahana manokana tamin'izany ny fitondrany filoha Marc Ravalomanana. Tsara ho tsy aivina fa olana tany amin'ny resaka alabato no nampisy olana teo amin'ny fitondrana Amiral Ratsiraka sy ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2004. Fa ny taona 2004 inona moa no tena olana goavana ka nahatonga ilay fanjakana Jiolahamboto izay nandravana ny soatoavina malagasy sy nampizarazara ny malagasy ankehitriny io. Filoham-pirenena amperinasa voafidim-bahoaka ara-dalàna ny filoha Marc Ravalomanana ary tsy mbola tapitra mandaha akory tamin'ny taona 2004, saingy tsy naharitra fifidianana Rajoelina sy ny ekipany fa nanonga-panjakana. Noesoiny vahiny mihitsy hoe sans qualité ilay fitondrana Rajoelina tamin'izany fotoana. Io fitondrana sans qualité io no mbola mipetraka hatramin'izao. Any ka sans qualité na tsy misy kalitao avokoa ny zavatra rehetra mahakasika ny firenena ankehitriny. Izay trano vato ahorona rehetra ity dia lazaina fa manara-penitra avokoa. Kanefa herinandro dia tritra sy rava, na trano vita amin'ny feta aza dia lokoina volomboasary, dia io ilay manara-penitra amin'io fitondrana io. Tsy misy rarahiny na irodana rampitso na raha afaka ampitso io, fa rehefa miloko volomboasary dia manara-penitra. Mbola entina ilazana trany hatramin'izao izany fa sans qualité ilay fitondrana, dia miseho mafy be manana fahefana tanteraka ao anatin'io fitondrana sans qualité io. Ampiasaina atao fitaovana hatramin'ny mpitandron'ny filaminana anehoana fa tompon'ny fahefana rehetra ny mpitondra. Ny fahavoazana nefa dia lasa ny asan'ilay mpitandron'ny filaminana mihitsy no sans qualité manoloana ireny fihetsika ireny. Dahalo be mampanahirana ny malagasy izay tokony hofongorona tsy atao, fa ny filoha Marc Ravalomanana no lasa asan'ny mpitandron'ny filaminana ankehitriny. Tena sans qualité ary mahamenatra. Ny mahalasa saina dia ny hoe inona ary no tsy mbola mampifoha ireo mpitandron'ny filaminana ireo manoloana ny zavatra ampanaovina azy kanefa tsy ao anatin'ny asa tokony ho ataon'io. Ilay endriky ny fahalevantena na ny neutralité ny mpitandron'ny filaminana mihitsy no ratsy endrika ankehitriny manoloana ireny zavatra ireny. Araho tsara ne ity fomba firesaka nataona zandary iray sendra nanakana ny fiara izay nitondra ny filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito ity hoe ny anina fahato zay moa zany minana tena marina tsara ihany koa mifampiaraha aby kalaka mahita visa hoe tsy manina apetaka fa mahita miarahaba tompo raha tsy dia magneno tsara tsy dia any angambany fa mandalo anareo dia tonga soa rehetrarehetra. Entsika rehetra tsara angamby izy teo izay, na izy ampanaovina ilay asa aza misalasala sy miambahamba mitondra fanazavana momba io asa ataony amin'ny fanakanana any filoha Marc Ravalomanana io. Izao vietsika izao ve dia manome hasina ny asan'ny tafika na ny zandary sy ny polisy eto amintsika? Fanambanina izany ary fanesoana ny tafika eto amintsika sy ny mpitandron'ny filaminana eto amintsika, satria izay tiany ny fanjakana anaovana azy no anaovana ny tafika. Anika na zavatra tsy tokony ao anatin'ny asany aza dia tsy maintsy atao. Ela ihany no nahazahoan'ny Madagasikara fahalevantena fa tsy mbola nahenoana fanenjehana filoham-pirenena teo aloha isaky ny lalana izay alehany tamin'ireo fitondrana teo aloha. Nolazaina sy nodradradraina mafy fa ny fitondrana jadona ny fitondrana Marc Ravalomanana tafiditra teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai Soamantsara nefa
ny ekipan'ny Rajoelina anoka-panjakana tamin'ny taona 2024 ary navelana lalaka ny vezivezy sy nanao fihetsiketsehana. Amin'izao anefa ny solombavam-bahoaka anao tatitra na firaisamonim-pirenena anio hevitra eo amin'ity toerana ity dia tsy misy iainana ireo mpitandro ny filaminana fa mahita solika ivezivezena sy anaovana laronda ary ambenana io toerana io ilay fitondram-panjakana. Raha vahoaka malagasy nefa no misy dahalo manafika na ohatra ka misy ny fanafiana any amin'ny toeran-kafa dia tsy tazana ireo mpitandro ny filaminana ireo ary milaza fa tsy misy solika mihitsy. Tsy vitan'izany, izay ilay hoe sans qualité. Simba tanteraka ny asan'ny mpitandro ny filaminana ary potika ny mampitandro ny filaminana na mpitandro ny filaminana ankehitriny. Tsy vitan'izany fa na ny fandraisana fanapahan-kevitra ihany koa aza dia sans qualité. Hoy mantsy ny fanazavana raha tsy nanome alalana ny hetsika izay ataony Antoko-Tima tao Antsirabe. Raha nandeha nakaty zahay niaraka tamin'ny filohan'ny Antoko dia voasakana matetika teny an-dalana ary savaina mihitsy ny fiara ary nanamafy moa teto anivon'ny OMC teto nilaza izy teo hoe fantatrareo tsara ozy fa vao niala tany nareo dia efa nisakanana fantatra daholo hoe izy avy nareo no tongeto ary zay ny antony mitondray fahasakanana ireny zany satria raha sanatria misy ozy ny korotana tsy ho tavaverina ny Antananarivo ianareo ka reny fanakanana ireny zany dia efa anisan'ny intimidation aloha sy fanakatsakanana fanelingelenana mihitsy ny zo ny fahazahoana mivezivezy zo fototra fahafana mivezivezy eto amin'ny tany republikan'ny Madagasikara ary fahafana miteny sy maneho hevitra koa ary eto dia efa miteny foana zany zay hoe raha misy décret ny raisy ny fitondram-panjakana na hitsivolana io na lalàna vaovao navoaka hoe tsy azo atao ntsony ny manao hetsika politika dia avoay hitovy ny mpanao politika rehetra fa tsy ny mpanao politika ety ihany fanoherana hiarany ajoja isan-karazany fa ny mpanao politika na ny antoko ny fitondrana manome malalaka na manao karnaval na aiza na aiza ary afaka atao. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavana izay nataony teo izay ilay hoe fitondrana tsy misy kalitao satria hatramin'ny fitantanany raharam-panjakana izany tsy misy mandeha amin'izay elon'ny intsony. Inona moa no zavatra en qualité eto amintsika ankehitriny? Ny rano dia io iarahantsika mahita io, ny jiro sy ny tolotra ho an'ny vahoaka avy amin'ny Jirama io iarahantsika mahita io, ny fahatapahana, ny fanabeazana sy ny fanadinam-panjakana iarahantsika inena zava-nisy nanomboka tamin'ny taona 2024. Ny asa fiveloman'ny vahoaka malagasy sans qualité avokoa ankehitriny. Taiza no mbola nisy filoham-pirenena nitokana lalana pavé 400 mètres raha tsy tamin'izao fitondrana izao? Taiza no mbola nisy filoham-pirenena nitokana kianja fampiadiana akoho raha tsy izao fitondrana izao? Taiza no mbola nisy filoham-pirenena tsy amporisika ny malagasy tsy amboly vary raha tsy izao fitondrana izao? Sans qualité tanteraka. Vokany fanaparam-pahefana sisa no azo atao. Manao fitondrana jolamboto ka manao didiny besandry fa tsy mampiasa saina sy mitsinjino avy intsony. Adino tanteraka fa manapetra ny fotoana ipetrahana eo amin'ny toerana io na hoela na hoaingana. Ny zava-dehibe aloha hatreto dia mbola mijoro ny filoha Marc-Ravalomanana vonona anavitra ny firenena ao anatin'izao fahavoazana lalina mahazo ny firenentsika izao. Fahavoazana tsy hita pesempesenina tokoa aloha no mahazo ilay firenena ankehitriny. Ary angamba raha tsy olona manana traikefa no anarina ity firenena ity aoriana io fitondrana io, asa fotsiny no azo ny vahoaka malagasy. Tena sans qualité hatramin'ny firenena ankehitriny. Ny azo vita ihany manoloana izao io. Ny zanany aza tsy misy mipetraka sy mianatreto fa ny zana-bahoaka mba ahoana? Ny malagasy mipitrapitra miandry izay fizarana tosika sy ny maro hafa fa ny azy ny zanany sy ny taranany efa voatsinjony ny hoaviny. Dia anaovany raha matahora mba tsy hiteny, anaovany didy-jadona mba tsy ho saiseho. Efa tsy voafidim-bahoaka nefa fa doublon natongavana teo amin'ny fitondrana ary nampindramina fahefana mba tsy sy nikorontana teto amin'ny firenena ity. Nefa izy indray no milaza fa tena tompon'ny fahefana
ka manampatra izany am'izay tiany anaovana azy. Dia mbola anaiko lembenana foana ve ny vahoaka malagasy? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?